Miarahaba antsika rehetra indray ny tenako a. Ny ambassadeur-n'i Joshua sy Adia no mandroso tokantantsika indray amin'ny izao fotoana izao a. Tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny toy ny fampianarana indray a. Larina fafito ny fampianarantsika androany. Manonona ny hatsaran'i Joshua amintsika tsy avy tokantrano ary mirary sotsika etra samotaina Joshua ihany koa ao anatin'izany rehetra izany. Dia miratsy antsika samotaina Joshua tonga eo amin'izao fampianarana izao tsika izay tsika mizam-boninahitra ny dada malaika vasy Joshua. Miarahaba antsika rehetra zanak'Andriamanitra, miarahaba antsika vahiny maneran-tany fa manaraka ny fampianarana ao amin'ny YouTube Joshua TV ary ihany koa amin'ny site RTV Joshua. Manao ny hatsaran'i Joshua mitsika tsy avy a. Avy hatransika dia hivavaka indray anaraka an'izao fampianarana larana fafito izao a. Hivavaka tsika ary. Sotrapetraka dada Malaiava. Noho ny amin'ny teninao sy ny hasoavanao indrindra dia tonga eto indray Ziadia ambassadeur-nao izay nirahanao hitondra ny teny, hitondra ny fampianarana, andresy lahatra n'izao tontolo izao. Andresy lahatra ilay olombelona rehetrarehetra izay nandefasanao ilay fanahinao, ilay fanahinao izay avy any amin'ny lanitra ny lanitra, nalefanao ho any amin'ny olombelona rehetra izay noharianao mba hahatonga azy ho velona ka haigaina miaraka aminao. Saingy diso fa izany fanahy izany dia tafasaraka taminao ary izay fanahy tafasaraka izay mihitsy no ny antsoantso hoe ny nofo ve no nanota dia izay fanahy avy any aminao kosa ny lasa ho atsipy any amin'ny fahaveresa ho any amin'ny elo. Izany antsoantso izany natonga anao tonga Joshua hamonjy ny olona, hamonjy an'ilay fanahy izay te hiferina ho any aminao, tsy ho an'ny Madagasikara irery fa ho an'izao tontolo izao, ho an'ny France, ho an'ny Angleterre, ho an'ny Amerikana, ho an'ny Chine, ho an'ny Sinoa zany, ho an'izao tontolo izao izay tsy ho voatanisako eto. Misy fanahy maro izay tokony hiverina ho any aminao ary ireny izao antsoina amin'izao fampianarana izao hitodika ho any aminao. Dada Malaiava, taio aza ny teny sy ny fampianarana mba tena hamerina ny sain'ny olona hiverina ho any aminao. Dada Malaiava sy Joshua, mamarivavaka mandrakariva ianao ary hitany teny sy ny fampianarana sy ny fanambarana. Sotrabetsaka dada Malaiava amin'ny anaran'i Joshua. Amen. Ny ambassadeur-n'i Joshua sy Adia no mandroso tokantrantsika ary mamerina ny fiarabanantsika rehetra ato tokantrano samotaina Joshua daholo. Ny fampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batiso amin'ny Joshua izay toriany sy Adia izay vao tonga any amin'ny Joshua. Satria efa ezatsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana, efa miezaka mihitsy tsika hamonjy ny fanahin'ny olona. Ataontsika hitan'ny Joshua mihitsy ny dada Iava zany, efa miezaka mafy ny ambassadeur-n'i Joshua sy Adia sy ny zanak'Andriamanitra rehetra, efa miara-miasa, miara-miady mafy hampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra zao ho hitan'izao tontolo izao fa tena misy ny famonjena, tena misy ny fanavotana ary tena misy ilay hoe fitiavana nomen'ny Andriamanitra mahery izay omena antsika rehetra manerana an'izao tontolo izao. Izay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona, satria olombelona moa no vonjena zao dia miraso anareo olombelona rehetra sy Adia ambassadeur-n'i Joshua tonga soa dia milantilanitra. Ny teny zany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny Joshua toriany sy Adia vao vonjy ianao. Fa magnina moa zany ny hoe tsy maintsy atao batisa ny Joshua ato amin'ny Adia satria Adia no magnina moa no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao. Zay ka ovakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy magnina tsy maintsy hoe
atao batisa atao amin'izay adiano vao mety satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy zay ny lalàna zany raha vakitsika atao amin'ny bokyny Galatiana 3:27 zay nitondra satsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany dia tsy mety io azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao fa misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazonan'io misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazonan'io mba hetsika eny nga manisary teknisana ka rehefa narimiko anareo fanitsina teo Galatiana 3:7 andeha amin'ny 7:20 tsika moa miezaka manao zavatra moa zany tena ho tsara foana afinahitra ny Eosoany voalohany indrindra zay nitondra ny famonjena ary afinahitra ihany koa ny olona zay mandre zany mbola sina fanitsina foana eny zany azany Galatiana 3:7 andeha 7:20 Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Eosoa dia mitafy any Eosoa tena mbola tsy mety mihitsy le sary teknisana fa tena reo mihitsy ny sina fanitsinana eny diaingana fa tsy mety io daoary zany hoe eto zany le lalàna dia miteny mihitsy ny hoe fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Eosoa dia mitafy any Eosoa ka nidika teny mety hoe na iza natao batisa ho an'ny zay voaositra satria le voaositra moa dika le Kristy io na izy nareo natao batisa tao amin'ilay voaositra dia mitafy an'ilay voaositra zay mety tsara izay zany hoe eto zany tsika dia miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za ary ny soratra masina avy any amin'ny Eosoa lay naniraka any teny hoe raha natao batisa tao amin'ilay voaositra ianao ka iza lay voaositra ny arahanao raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesus no nanaovanao batisa zany hoe le pastera na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia zao mitafy an'i Jésus ianao na mitafy an'i Jesus ianao na mitafy an'i Jesoa na Jesu ianao zay ny lalàna zay tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany ka raha vao natao batisa zany ianao dia tsy maintsy mitafy an'io ianao ary tsy ala aminao zany noviny dia hitantsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa atao amin'i Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia mitafy an'ilay Andriamanitra tsy izy ianao Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandrina anao didifolo tsy izy ny dikan'izay Andriamanitra tsy nahafaka anao tamin'ny fahotana fa voamay nampanota anao tsy izy ny dikan'izay satria fa haitsika tsara fa ilay didifolo dia tsy natao an'ny Amerikana na ny Frantsay na ny Anglisy na ny Sinoa sy ny Malagasy ny La Réunionnais sy ny Mauritiana sy ny tsy haiko tsony tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery any ka raha vao ny hafa firenena mitandrina didifolo dia fa lasa nitandrana didifolo zany ny batisanao ihany koa ny dikan'izay zany hoe batisa nampitandrana didifolo anao satria ilay Jesosy ny tomponao dia mampitandrana didifolo zany hoe dia voafaty anao zany ny dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny elo satria hita amin'ny akanjonao ilay didifolo ka rehefa maty anao dia io nitamin'ny Eosoa voalohany indrindra dia ho atsipiny any amin'ny elo anao ho any amin'ny farihy amin'ny rehetra sy ny solo farany hafaranao izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fananao dia manatolo anao ny ambasadeur-ny Eosoa ziady satria ny ambasadeur-ny Eosoa ziady no hoe fa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrana didifolo zany na eo hoe mindana miaraka amin'izany Jesosy zany na Jésus na Jesus fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Eosoa fa rehefa miaraka amin'ny Eosoa anao dia afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony aro madio mandrakizay ianareo ka ianareo zay natao batisa atao amin'ny Jesosy mihitsy zany na natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo mihitsy zany dia tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany intsonynareo mandrakizay tsy ho voavonjy zany intsony ianareo mandrakizay ary tena mahitsy be zany teny zany oantsika rehetra tokantrano izany hoe ny teny zany dia manambara mihitsy fa zay rehetra natao batisa atao amin'izany rafitra didifolo zany tao io didifolo io ka nitandrana didifolo sy ny lalàna ny Moshe dia avy hatrany ny valiny
dia mitafy an'io ny hoditra ny ray manontolo vatanao io zany dia mitafy an'io hoe ianao dia miaraka amin'ny didy folo sy lana Mose zay zatra falazain'Andriamanitra fa tsy azonao atao dia ianao zatra dia mitsangana ho mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao zany ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao satria mandika an'ilay lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara ianao mba tsy hahatongavanao azany a vono io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny Ahosoa zay toriny Ziadia satria Ziadia reo ny manalanao amin'io didy folo io a ary tsy mahazo mitandrana io ntsony ianao satria efa nampianariko ny lalàna efa nampianariko teto fa tsy misy Ahosoa nampitandrana didy folo mihitsy ny iverenantsika kely le teny fa io Ahosoa io mihitsy ny ara dia mahafantatra mihitsy fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna Mose ary tsy azo anesorana donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra raha vakitsika amin'izay le teny satria mbola miditra amin'le didy folo tsika dia verentsika miditra amin'le hoe io Jesosy io tena tsy maintsy vononao io koa vononao koa io vao mety vononao amin'ny batisa ty amin'ny Ahosoa zay toriny Ziadia satria ny fampianarana Ziadia zay mitondra makany amin'ny lanitsy ny lanitra dia zay hoe tsy mahazo mitandrana didy folo ntsony fa miala tao ary atao batisa mandravan'io mihitsy ianao satria ny ravan'ny Ahosoa teo amin'ny azo fijaliana io fa nomeko anao ny antony ary manaraka ny Ahosoa ianao rehefa avy eo a fa tsy manaraka ny Jesosy tsony na Jezus na Jizasa fa manaraka ny Ahosoa zay am'izay no arahanao zao dia atao batisa atao amin'ny Ahosoa ianao zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna zay le hoe atao batisa ianao vao vonjena zany ka ho vakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra nambarany Ahosoa am'le hoe tsy maintsy Matthieu 5:18 tsisy foana koa ny lalàna na literana teny tolotra ray aza Matthieu 5:18 vakitsika amin'arany Ahosoa efa nazavaiko daholo moa tony Matthieu 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa dia entaniko ohatra dia ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aoriana zay famakeko anazy dia mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara amin'izay sary zay fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera ray na tendrotsondra ray aza mandra-patanteraka izy rehetra inona le tsy ho foana tsy ho foana zany le teny hoe aza nampiana ny teny a dia aza nesorana ny teny tsy ho foana zany io teny io dia otaony miatoko faefatra andininy faharoa ty zany le tsy ho foana ozy Ahosoa hoe tsy misy ho foana reo lalànareo na litera ray na tendrotsondra ray aza zao le izy aza ampianareo ny teny zay ndidiko anareo zany hoe zay nyteneny dada Iava zany dia aza nampiana dia aza nesorana fa tandreo ny didiny avahandriamanitra reo zay ndidiko anareo tandreo le didin'Andriamanitra tandriamanitra zay nandodianareo ka inona zay teny zay a dia zao le teny voasoratra ao hoe natokana ho an'ny tsy azo entina ty Madagasikara ny didy folo sy lana Mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Chine tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Danemark tsy azo entina ny Islande tsy azo entina ny Finlande tsy azo entina ny Espagne sy ny mahasamihafa be dia be tsy azo entina makany zao ny voalazany ten'Andriamanitra mantsy araka ny Deutéronomie 9:1 zao le voalazany ten'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronomie 9:1 ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zay nasainy avahandriamanitra reo a hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany zay aleanareo ho lovainy io zany le tsy azo ovainy io teny io ary tsy azo anampiny io teny io hoe zao didy zao a dia ampianarina anareo ary arahanareo zay nasainy avahandriamanitra reo ampianarina sy arahina sady ampianarina zany izy io aroarana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarinao amin'io toerana io izy a na ho arana amin'io teny io a dia mazava be any amin'ny tany zay ho aleanareo lovany ho aleany zanak'Israely zany ka ny toerana nandehanany zanak'Israely a ho lovany a dia Israel io tany Kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany Israel izy am'izao tsika miteny zao zany hoe ao Israely irery any no azo tandremana fa tsy azo entina ty Madagasikara zany mihitsy tena voarara lalàna tsy azo entina ty Amerika voarara lalàna tsy azo entina ty France voarara lalàna tsy azo entina ny Angleterre voarara lalàna
tsy azo hitany any amin'ny arabo zay tsy azo mihitsiny a tandremana am'izany toerana zany fa voararany lalàna zany lalàna hoe tsy azo nareo atao no mitandrina an'io nefa nyjereo nareo nitandrana daholo de zay lay hoe rehefa nitandrina ianareo de nandika lalàna nefa de rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo a tamin'io didy folo io ianareo de mipetraka eny amin'ny vatanareo le didy folo sy lalàna Mosè zay le hoe ka natao batisa tamin'io nako miraikitra ao amin'ny vatanao io zany ka rehefa miraikitra ao amin'ny vatanao io zany a de miraikitra ao anatin'ny vatanao iny zany le hoe mpanota ianao mandrakizay satria nandika lalàna mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna ary le mpanota efa nampianarantsika foana hoe ho any amin'ny elo ny mpanota ka ianao zany de de makany amin'ny elo d'office raha vao maty a na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao zareo mihitsy ny ara no any amin'ny elo miaraka aminao de le mpitondra fivavahady rehetrarehetra reo a na inona grady na inona klasiny a miara mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo ary zay lay hoe ataonareo ona zany ny anaran'io fitafiana io satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy atao ambony tany a afa-tsy tokana reriana de zay nitory an'izao fanafana fahotana nitory any Ahosoa ary hoe afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy mazava zany fa efa madio izy matongotonga an'izao teny zao fa ianareo rehetrarehetra de efa manoto daholo ka ianareo mifanao batisa an'io a de mifanao batisa amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo nomenareo ny namanareo samy mifanome poizina ary samy fampizara poizina ny batisa ny fanaovanareo de poizina ho aminareo saminareo ihany zay no tonga hoe mila pitenao am'izay ao ry miala amin'io ianao na pastery ianao na mopera anao na mpitondra fivavahany ianao na kardinaly ianao na inona fiantsoana anao de antsonanao anatina ny ziady rehefa teo vonjena rehefa zay na tonga hoe miala amin'ny kontrana devoly fa devoly ika nampianatra anareo an'io tonga zay ady navitra anareo aza manaiky hovonona devoly tsony mazava-be io sary io ane ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely reny inge io de ahoana moa zany idirana ao anatin'io Exodus 8:20 faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 5 ino inge ty averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna Mosè de mbola hotandremanao ihany le izy Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5 ary Mosè niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no nilazana hoe mitandrina nyty didy folo sy lalàna Mosè ty ireo no sena mitandrina an'io tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na komoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy nareo ny soatra masina voararany lalàna mihitsy mazava-be io teny io zany tsy misy hoe araky ny eritreretra soratra masina miara mahititsika miara mijeritsika miara mamantatsika fa tsy koa hoe zatra nalevalevako taminao fa matoa tsy isy fantatranao zany a satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te handehandeha fotsiny zay ny maro fa ny tena ny ran'Andriamanitra de mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena de ny manalanao mitondra rafitra itony satria mamono ireo zavatra ireo satria hoe lazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany izay de amin'ny 5 ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko a de ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo zay firena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra ka ity zatra ny faneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ty zany a zay nylazay fa natokana ho an'ny Israeliana reny sy ny taranak'i Jakoba de ny didy folo sy lalàna Mosè tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy io ka izany teny zany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io ary io tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy io porofon'izany a ny voalaza ty amin'ny bokin'ny Salamo amarana antsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vao mety io satria efa miraikitra mihoditra hoe karaha vao maty ianao a mandeha ny fitsarana tany de vao mandeha ny fitsarana de ianao no hita hoe io va mitandrana didy fosy lalàna Mosè anao a mipetaka eo amin'ny hoditra anao de trande mazava mpandika lalàna de tsy maintsy makany amin'ny elo anao ka efa mazava lalàna hoe
ary dia seo le tena mpandika lalàna zay olo evony Iosoa tompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna o tsy peny amy elo ny dikan'izay ne tia soliana faharoa toko faharoa andiny varo sy ny fahafolo zao vakitsika aloha le ten'Andriamanitra ny bokin'ny Salamo Salamo 147 19-20 ny antony zao fampianarana zao zany de hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'ny Jesosy na Jesoa ianao Jesus jizasinao ianao tsy maintsy miala teo anao fa raha vao maty anao de any amin'ny elo ka tena mifaliry mba am'izao fotoana zao anao nandrean'izao fampianarana zao ho anao le famonjena ny dikan'izay mifaly raha tamin'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao mifaly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'Andriamanitra ianao tsara am'izay ary mikasika le didy fosy lalàna Mose mbola miverina le teny milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely zava-be mihitsy ny famerenana le teny eto izy any amin'ny Israelianina ihany izy amin'ny zanataranaki Jakoba amin'ny Jakoba no nambareny amin'ny ty teny ty ao amin'ny andininy faharoapolo tsy mba nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy zany hoe tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mahafantatry reny tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lalàna Mose na nina nefa ianao zay mahita anasy mandreana io na eny didy fosy lalàna Mose io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy ianao e nefa nyreny teny reny le hoe tsy azo anapinana tsy azo anesorana de namafisina tao amin'ny Salamo hoe tsy mahazo mahafantatra an'io mihitsy ny hafa firenena tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany tsy fanao zany tena fady mihitsy zany fa io de hoe nomena-poiziny ianao ny devolona de efa nio ka izay no mahatonga ny ziady mbola miantso hatrany ampitondra fivavahana eo maiza manetry tena maiza manetry tena fa hamonjy ny diako hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao na inona ianao fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur ny fanavy any aminay de mitovy daholo eo ovonjena ary io fanahy io novonjeny ziady za tsy hamonjy ny nofonareo fa ny fananareo zao ovonjeko zao ary metezy ovonjena am'izay fa jereo ty loza mananotanina mahazo aminareo ty jereo ty loza mananotanina mahazo anareo ty ny fivavahana rehetra zao teneniko zao de zay Andriamanitra rehetra tomponareo tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo ary ny mpanota makany amin'ny elo de jereo le Andriamanitra ny tomponareo fa reo nge tsisy mavita manotra ny tenio Andriamanitra mariny hoe tsy misy zao Andriamanitra maro nampianariko anareo zao hoe iavaly dada malalako ary Iosoa zoko malalako zay naniraka izy mianakareo no naniraka ana zao samytoriny marina aminareo de metraka fantainareo hoe ahoana ny mamarina anao sy mampadio anao ho avy eo tsika araka lalana zay omena fa alohatsika hijerina hoe tsy maintsy miala amin'ilay Jesosy koa anao ilay Jesosy Jesoa na Jesus jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny tsy nafaka anao tamin'ny fahotana iny mahay an'izany daholo tsika rehetra eto ambony tany ka hiditsika am'le hoe zava-doza nampianariny lay Andriamanitra tsy izy ianareo lay Jesosy Jesoa iny na Jesus jizasy satria nampanotanareo izy zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Iosoa ao amin'ny Jaona zay le tena izy Iosoa le tena izy mbola ampianariko atsika moa zany natonga hoe anariny Iosoa aty nisy nametraka fanonteny ihany koa zany de zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina atsika faharoa foana fampianarana rehefa resy lahatra de miantso am'izay manao batisa ary ziady ahy fa miantso no rehetrarehetra resy lahatra fa io raha voatsy atao batisa nareo de vereny amin'ny elo indrindra efeninareo zao teny zao miaza mba maty am'izay nareo fa raha nareo maty am'izao tandy any amin'ny elo direct daholo nareo de aza miteny hoe zay tsy matahotra elo raha tsy matahotra elo anao de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mponao fanafody rehefa misy problème fa matoa mbola mitady an'ireny anao olona matahotra ny faty anao dikan'izay ka aza mianatra amin'ny bevava ny dikan'izany ka vakitsika ary ny Jaona toko fa 5:7-10 ho vakitsika amin'ny anarany Iosoa Jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitany Iosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy iny rehefa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo ozy ny teny io zanak'Andriamanitra tena marina io Iosoa no anaran'le teny izy aza manota intsono izy nefa nyjereo nampianarin'ilay Jesosy anareo na Jésus anareo na jizasy anareo manota foana de mibebaka indray rehefa sabotsy lahady
dia manotandray dia mibebaka rehefa sabotsy lahady satria maninona hony satria hony hoe milololo lanitra ka tsy maintsy lena ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota jereva am'izany ny tena famonoana olona nefa ny lalàna dia miteny mihitsy ny ary hoe nongevakitsika ny ten'andriamanitra hoe ny lalàna dia miteny mihitsy ny hoe ny mpanota ndraika ho any amin'ny elo e ary ny dada iava dia niteny mihitsy ny eo amatio toko fa 5 andiny fivatra amby valo amby roapolo valo amby efapolo zafady Matthieu 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditra ny lanitrinanitra nefa n'ilay jesosy na jesosy Jésus Jesus ry mampianatra hoe tsy manenina fa amin'ny maha olombelona ao tsy maintsy manota ianao hoe Andriamanitra micomprendre an'izany ay ve Andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy zao ny teneniny Matthieu 5:48 ko amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay ny an-danitra tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lanitrinlanitra zany ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ty ny voalohany eto amin'ity tany ambony tany planeta antairanareo ty zao hitanareo zao ny voalohany da tsika aloha hijery kely le teny hoe tanteraka zay karoantsika vetivety aloha zay teny zay voninahitry dada efa dia vetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo ny tsy tanteraka dia lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka tena misy mihitsy n'le tanteraka zany araka ny bokyny aiza moa izy iny dao jerevantsika kely kiariko akely an'izay aloha Philippiens 3:15 ny jerevantsika vetrany jerentsika le izy any fahitatsika le izy ko aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany ka ny dikan'io tanteraka io tena hoe parfait tsisy tsiny vakitsika amin'ny teny frantsay indraingy izy io hoe Philippiens 3:15 ho vakitsika amin'ny anarany Eosoa Philippiens 3:15 voilà nous tous donc qui sommes parfaits vakio tsary hoe nous tous donc qui sommes parfaits itsika rehetra zay efa parfait natao hoe parfait dia tanteraka ka tena mihitsy zany ny parfait ntika zay atao ny Eosoa ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany fanoerana an'Andriamanitra donany eo ataonareo e zay no mahatonga ana miteny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany ange hoaka ho any amin'ny elo satria misy mihitsy ny parfait fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait zany natonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombelona rehetra hatramin'izay tsy misy Andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo devoly daholo zany niaraka taminareo hatramin'izay mba tonga saina ho anareo zay tena mitady an'Andriamanitra miverena ty amin'ny Eosoa Eosoa le tena izy dia zao tory ziady azo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy dika zany hoe mialamy tony zatra tsy matanteraka anao tony toy ny Andriamanitra mampanota anao tony zao vakitsika zany zatra nataony io zanak'Andriamanitra io avetsika indray mandeha indray le izy vakitsika indray eo amin'ny Jaona 9 tsy indrina fanondroany le teny hoe namafisy ny Eosoa indrongo io teny aza manota intsony io hoe nefa ny jereo ty Andriamanitra ny tomponao nataony Jesus Jesus sy io Jesosy io inona ny zatra nataony taminao zao no nataony manontany foana hoy fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lahady ny tena marina izy ny tsy afaka amin'ny fahotana dia zany mahatonga azy mitenan'io izy ny tsy afaka tamin'ny fahotana vaketsika ny Jaona 10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraka 12 ary rehefa nitraka Eosoa dia hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny dia tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tomboka dia hoy Eosoa dia le vehivavy mantsy hoe totratra ny jangatsanga dia hoy misy manameloko anao ve dia hoy izy le vehivavy tsisy tsony tomboka dia hoy Eosoa taminy za koa raha dia tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao taoko ngeza be mihitsy dia aza manota intsony io izy io mpivoanitsara io soatra ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony tena zahatra goavana be mihitsy zany teny zany ianao zany dia didina amin'izay hoe aza manota intsony zay le tena Andriamanitra marina zay ilay Andriamanitra tena marina dia namoaka didy mihitsy ny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io
lay niteny taminao tsy maintsy manota fa io nge comprendre raha Andriamanitra mahafantatra fa olombelo ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana. Hitantsika mihitsy fa be famindram-po izy ka hiteny hoe za manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po be izy ny dikan'izany. Io nge vakitsika ny teny Andriamanitra Apokalipsia toko fa 2:20 io nge vakitsika kely teny Andriamanitra ty Andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo. Lovaka tsy hoe 9:20 Apokalipsia 22 lasa aloha aloha vakikely ato azafady raha olona 22:15 manisy zay Apokalipsia 22:15 teny izy ty vakitsika rehetrrehetra ho voninahitra tady avy sy Joshua fa ny ivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tialainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy. Andriamanitra ve zany be famindram-po am'izany hevitra zany any ivelany aro izy ny alika koa ny fanao miditsy lanitra lanitra ary ina le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanody ratsy ny mpijangajanga mpamono olona tsy misy Andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rediredy ny mpitondra fivavahany zany entiny amonona anao aza mety miditra am'izany fa tena maty am'izany ianao. Raha vakitsika koa ny Apokalipsia 21:15 Apokalipsia 21:15 mijerevantsika ndray mandeha zay ndray zay 21:27 azafady 21:27 Apokalipsia 21:27 de zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina. Apokalipsia 21:27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany zay any Joshua ihany ny dikan'izany. Ka zay le mahasamihafa amin'ny Joshua Joshua ny teny aza manota intsony ary reo ihany mahazomitsy any amin'ny lanitry ny lanitra satria manino le tompo-trano any nge dada Iavay io dada Iavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fatanterany renareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra. Rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait. Ka rehefa tsy parfait anao de tsy mahazo makany ka izy ny tompo-tranoko tsy azo nanaovana betizy zany na belo hoe hiditra any ianao ody ianao aza olombelona kely io kiantanao belo be hoe hitsy za tsy maintsy tonga any tsy vita amin'ny vavanao zany rehefa ndeha ho any ianao de arao lalàna tompo-trano ohatra ho an'ny filoham-pirenena ianao de tsy maintsy manaraka protocole ianao tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay ianao mandalo amin'ny secrétaire tsy maintsy mandalo an'izay ianao makao amin'ny chef de service makao amin'ny chef de service makao amin'ny directeur de cabinet mipasipaso ohatran'izany zay anao vao tonga arikatra amin'ny secrétaire général anay de tonga amin'ny secrétaire général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoham-pirenena. Hitanao am'izany hoe misy etape be dia be vao tonga any amin'ny filoham-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra nday velao fa mandeha ho azy io filoham-pirenena hoe mbola olombelona tahaka anao mety maty ohatranao nge hoe fa zany Andriamanitra zany angambonao mety maty zany mety miala am'izay fahefany. Ka rehefa ohatrany teny izy hoe masina vao mahazo makaty de tsy azo nanaovana commentaire koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao mitadiava ny hevitra zay amasina anao manarahana an'izay ady a zay mitory ny Joshua de anaraka ny Joshua ianao ny dikan'izay hoentiko makany aminy zay hoe tsy maintsy atao batisy ianao amin'ny Joshua zay torin'izay ady avy ho afaka satria be dia be rehefa pisoloky le anarany hoe Joshua zao raha mijereny amin'ny YouTube nareo any any amin'ny Google de fa feno zany anaran'ny Joshua zany ao feno ary tsisy izy daholo fa mpampanotana jereo anefa ny soratra masina ny Joshua le teny izy zao ampianariko anao zao le Joshua teny izy tsy mahay manota zay miaraka aminy ary tena tsy mahay manota intsony tsy mahay manao ratsy ny dikan'izany tsy mahay manao ny zavatra ratsy tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra ara foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy izy zay na te olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy zay ny fahamasihana sy ny atsararananany ary zany ny qualitény tsy mety manaiky zavatra ratsy izy. De ndao raha jerevantsika ny tenin'Andriamanitra namafisy ny apôstôly azy zany teny zany Jona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 zay fa namafisina fa tena tsy manota ny eo amin'ny Joshua Jona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy zay le lalàna zay zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy misy navita nanaisitra ny ota fa tsy Joshua ary tsy misy ota intsony ao aminy jereo anefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jezus sy ny Jesasy nareo nampanota anareo
dia eritrehitra avy anareo fa voavonjy ny tikazo ao mamandiny tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty am'zany ianao fa aza miditra am'zany verenaigny ely ianao tena izy manatona ny ahosoa andeo atao batesa amin'ny ahosoa am'zay fa zao rehetra zao ngeny mamely anao andiny fahenina fa izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota intsony a fa izay rehetra manota de tsy nahita azy na mahalalana azy mahitsy be zany teny zany ny olona mpanota de tsy mahita an'io andriamanitra io a tsy mahalalana azy iza zany io fantatra anao io ianao zay milaza fa mpanotatra am'zay tsy hoe konle maenao androa vo miteny zay koa tsy mpanota de mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky ny vomay mampanotanao zany fa nrehetrarehetra mandeha ranontany de mahafantatra fa rehefa mivavaka am'zany jesosy zany a na ny andriamanitra rehetrarehetra mihitsiny a de tsy maintsy mpanota daholo profiny zany ny faharatsiana ataonao rehetrarehetra manerana lalakaleanareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsy akijanonareo zay le vokatsy le andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba te ho afaka nareo fa tsy afaka kivonareo aza kivy eto zyady ahy tonga eto zyady ahy zandry ny ahosoa monjy anareo io ny fampianarana marina jereo io ary rehefa afaka mihitsy ny atao amin'ny ahosoa zay ny mahatonga namiantsy hoe atao batisa voavovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ne lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo de tsy azonao tao magnatry ny fampianarana io tsy mety mihitsy ny izy ka eto zay ianao de didina mihitsy ny hoe lay andriamanitra na tompoinao hatram'izay ke nampanotanao nefa ny teny soatra masy tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota jereo nge ny tenin'andriamanitra no andin'ny fahavalo amin'ny andin'ny fahavalo zay tsika nge ty mba dinondreo rehetra nge teny any tokantrano e dinio nge ty teny ty ary izay manota de avy amin'ny devoly a satria ny devoly a manota hatramo voalohany mba jerevo am'zany mba dinio mihitsy ny izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra ozy soatra masina de avy any amin'ny devoly daholo reo de tsy mba tonga saina ave anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'ny zany sary zany ny devoly nge zany ny dadanao de tsy mba mieritreritra avy anao hoe ho asoroko ny tenako am'zany sary zany fa ratsy zany sary zany fa ny ataonao iny vo mainao mamaly foana tsy misy an'zany raha nga tsisy mivaky loha am'zany ranga ka tsy efenao mitsy ve zany le devoly raha am'zany hevitra zany ianao nge zany le devoly ary tokony mailao modolo manodidina anao satria ianao zany efa tenenina fa zay manota de avy amin'ny devoly de anao nefa tsy tia asorona am'zany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny raha ianao tokony hiteny tena hiala am'zany de vo maira teny anao mihitsy ny manindry tsy mivaky loha am'le izy ianao tsy mivaky loha mihitsiny no midika fa tena tianao ny devoly zay ny prof fa dadanao mihitsy ny devoly kanefa zyady tonga amonjy fa tsy amono verenao amin'ny ahosoa fa aza manao zany hevitra diso zany tsy tondranao makaiza ane zany hevitra zany de oaiza renao raha manao an'io devoly ange ny faly be amin'io ary ny devoly tsy mba faly manao zatra tsara ho anao fa mpamon'olona ane izy mpamon'olona ane ny devoly nao nge vakitsika ny tena andriamanitra amin'ny jaona toko favalo de mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io enao mianatra miavinavina be io jaona toko favalo andin'ny fahatelo amby efapolo 43-44 ndro nge vakitsika teny ty ianao tsara ane hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo ianao nge modomeny voly fantatro zany fa jereo ny zavatra mahazo anao fahoriny tebiteby ranomaso tomany fangirifiriny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana de mbola eretanao ve zany sary zany de zao mivoalazany teny ary nahoana no tsy jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo io zao ianao io le tsy mahay mihaino ny teny ty mihitsy ny ianao ty ka ianao mba mieritrereta hoe izao ve ny teny mandeha de mbola tsy tonga saina ianao hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny io nge ty ny valy le zao le izy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao zany ve le teny de tsy mbo tonga saina ianao hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly de zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana de tsy mety miala ny faharatsiny ianao de mbola tsy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina de zao jereo nge ao amin'ny andiny am'izay ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha
misy diso moa zany le tsy peliteny fa mpamon'olona ny dikany io ary tsy nitoetra tamin'ny mariny satria tsy misy marina aminy de volo-pamonanao ve nipetrahanao moty tambatambazy nao fa vonony rehefa avy eo ho atsipony any amin'ny elo raha tsy maty ny mbola velona ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao a mba tsy ho tonga any amin'ny lanta mihitsy ianao satria zahatra tsy tiany ianao makany de ampahorina anao ataony manota oatra anazy ianao de mbola sy tonga saina ve mialamy io Andriamanitra tsy izy mpampanoto anao io za tena miteny mihitsiny mba havonjy eo reto le fanahy teny ianao zay maheno anay io efa miara-miasa daholo zao ny lantilanty eto ho amba hamonjena anao io anareo ny ampita-dranomasina any tena mba aza manamafo aza manamafo sainy efa no ny miezaka ny ziady ambassadeur-nao soady nefa miezaka ataoko direct tolotolo ny émission any afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet zao za zao hitanareo direct amin'ny internet afaka mandaraka nareo mandeha direct koa ny français am'izao ritenenako zao mihitsy de efa misy teny français mandeha direct ao mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao langue anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjenareo mbola apiditra langue mandaraka atsika fa mbola efa tsy kelikely aloha zany rehetrarehetra zany ange re olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba havonjeo le fanahy efa miezaka mihitsy raha ny ambassadeur-neo so tena monjy ny olombelona tena miezaka anjaranao koa mba miezaka anao mba miezaka anao hoe avoty le fanahinao aza manaiky vonony de volontsony amin'ny fanaovana ratsy io anao fa possible mihitsy ny miala amy ratsy vavolombelona zany ny tenako voalohany ary ny zanak'Andriamanitra ato am'ty fanjakana tya zay efa misy eo amin'ny roa arivo eo zay hoe ty Madagasikara zany reo anjaranareo napita-dranomasina koa mba miditra tsetra tahaka anay satria farana ny tantarany fampidirana olona fampidirana nisany famenona nisany jentilisa ho ampidirina koa nareo hafa firenena maiza miditra nareo miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe melanareo am' jesosy ary ny batisanareo nefa de batisa ny araka tamy jesosy jesoa sy jizasy jesus de mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao batisa atao am' jesosy ianao na jesus na jizasa dia jesus zany izao mitafy an'ireo ianao sady mitafy didifolo no mitafy an'io Andriamanitra tsy izy mpampanota anao io de tsy afaky eo mihitsy ianao novinoviny raha vaketsika mibokiny jaona zafady galatiana 3:27 moa tiako jeriny teo fa lasa valina amiteny de galatiana 3:27 averiko am'izay izy galatiana 3:27 vaketsika aminarany Iosoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Iosoa de mitafy an'ny Iosoa satria ilay voositra zany Iosoa ny anarany zay le tena izy fa raha natao batisa atao am' Jesosy ianao de Jesosy zany nitafianao lay Jesosy mpampanotanao ka rehefa resy lahatra anao fa nampanotanao i Jesosy io de ny fahendrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa satria maninony raha vao natao batisa tamy Jesosy ianao de mitafy an' Jesosy ianao hatramy farany tsy mety miano fitafiana io ny any tokony anafanana io de any amin'ny batisa manatona ny Iosoa ndray ary lay batisa ataonao de le batisa any amin'ny Iosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrina didifolo intsony zay vao tena afaka mifahotany ianao atria be debe ny Iosoany fa izao mampanota olo reny tsy afaka amin'ny fahotany mbola mitandrina didifolo daholo izy rehetrarehetra zay mampandainga sy pisoloky anazy mivandravandra be le diditeo hoe natokana ho any zanak'Israely ny didifolo efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrina didifolo efa mpanota ianao zay ka samy mieritreritra mandinika daholo tsikerehetra zay mandrea indrindra fa ianareo hafa firenena tsy ndriko am'izany nareo na frantsay na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any mba jerevo le tenin'Andriamanitra tena mamonje tena soratra masina io raha mitodika any amin'ny arabo manokana de zao ny teny manaky ny tenin'ny Mose eo anareo ao anatin'ny soratra anareo any amin'ny bokinareo any de misy soratra mihitsy ao hoe manaiky an'ny Mose nareo silamo aminareo arabo zany jereo zay teny zay dinio zay teny zay ary zany Mose zany nanoratra an'io zanak'Andriamanitra teo hoe Yahosoa io ary zany Yahosoa zany zao torin zay ady azy hoe afaka ny fahotana tsy manota intsony zay miaraka aminy zany zao fampianarana izao no zany mba hatonga le fitafianao ho tafahala tao le hoe ianao mitandrina didifolo esorina le didifolo zany ny tenanao io ary esorina le Jesosy amin'ny tenanao io na Jesus jizasy Jesoa de tsy maintsy atao batisa ianao zay vo afaka ny fahotanao
zay vo afaka teo io jesosy jesoa satria any vo afaka io ndovaka itsikany ao bokyny asan'ny apôstôly a toko faharoambyroapolo a andininy fahenambiny folo asan'ny apôstôly 22:16 vakitsika ianarany Joshua zao teny zao asan'ny apôstôly 22:16 dia metraka fahantenana hoe ianao nga momba olona efa madio no mahatonga anao mba miteny an'izao tena madio mihitsy ary tsy manota intsony ary tsy mahay manota intsony ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy zany ny atao hoe tena olona tena tian'Andriamanitra ary miaraka amin'izany Andriamanitra tena mariny zany asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana mitsoa ny anarany ary aoka atao batisa ary aoka ho atao batisy ianao ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanonjanona intsony zay zao nididy ho anao zany didiny ianao zany tsy hijanona amin'ny toerana intsony tsy araka amin'ny jesosy na jesoa io na jesu io na jizasy io didiny ianao tsy hipetraka am'ireo tsony tsy araka am'ireo tsony fa manaona mitsangana mientsoa ny anarany antsoe am'izay anarany Joshua fa io le mitondra ny famelan-keliko anao ary io le manafaka anao amin'ny fahotana ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe raha vo tsy antsonao zany anarany Joshua dia tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao raha vo tsy antsonao zany anarany Joshua dia tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao dia ozy le olo hoe io tsy important zany azotsona zany anarana fa rehefa mino dia ampy aza manao an'izany fisailana zany tsy voatsindry ny soatra masina mihitsy jerevantsika iny mino ny Joshua dia vonjeny ianao sy ny ankoninao jerevantsika asan'ny apôstôly seza angambany izy iny mba tsy ho saherantsika amin'le tena vakitsika tsara izy asan'ny apôstôly toko fahenambiny folo andiny fa ao amin'ny andininy fa telopolo vakitsika asan'ny apôstôly a toko fa enambiny folo a dia andininy fa telopolo zay ny fakivontsika teo manomboka andiny fa telopolo mandeha andiny fa telopolo ary rehefa nentiny voaka izy roa lahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao zay zany fanontaniana ianao koa zao mametaka an'izany fanontaniana zany hoe inona zany no ataoko raha henoko zany teny zany dia inona no ataoko dia hoy izy roa lahy minoa ny Joshua tompo tsy maintsy mino anao zany a dia le inona Joshua le inona satria io le mahafaka amin'ny fahotana inona ny toyny dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao io zany ny azahoanao famonjena io Joshua io le mahatonga anao tsy manota io Joshua io satria izy no naseho anaisotrany io ary tsy misy io tao aminy zay tonga ao aminy zany dia tsy mahay manota intsony ary matoa mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy zay fotsiny valin'izay ka rehefa mbola sy tonga ao aminy anao no miteny hoe tsy mpanota ianao a dia mpandainga ianao fa rehefa tonga ao amin'ny Joshua kosa anao dia miteny hoe za tsy mpanota intsony satria tena afaka amin'ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany intsony ianao noho izany ny teny meko antsika androany a manatona ny Joshua dia andao tao batisa amin'izay fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa fa raha maty ianao any amin'ny hely foana satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatana anao hoe tandrina didifolo hita eo zany mpanaradian'i Jesosy hita eo zany Jesosy no tompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao mba tonga zany ho afaka daholo a mba ho voasasa mba ho voadio ianao dia miala daholo zany a tsy maintsy atao batisa anao manatona ny ziady zao hitanao zao no to hoe ziady ty hitanao ty ty ny tenako ty zao no to hoe ambassadeur-ny Joshua ziady mitondra ny teny famonjena lay tena famonjena ho anao apitadidio fa tsy mitovy amin'ireo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo hitanao reo fa reo nampanota anao foana fa ziady mitarika anao tsy hanota intsony tsy mitovy zany zay reo ve tia tany fa zay tsy mitovy am'ireo reo mpampanota olo reo toy zany hoe ianao avy aiza vitantsika eo zany fa mbola tsy mety tam'izany tonotsika ianao mahay ny fampianarana zao ny important dia vonjeny fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo
so fotsiny reo mpitondra fivavahana reo nge nampanotanao foany ary nitondra nitory andriamanitra mampanota ary nanipy anareo anerin'ny helo raha tonga kosina nitory andriamanitra zay tsy fantatry nareo nefa ny tena tompony ty soratra masiny ty satria zay niteneninazy de nampianariko anareo daoly iza zany ny ambasadeur-ny Jesosy ady ianao mamariana azy fa raha olombelona mitovy am'ireo tahaka anareo eo de lay nampanota anareo foana koa nitoriko tahaka nataon'izy rehetra hatramin'izay fa matoa zany nitory le tena marina aminareo de ny hoe iza zany zay de nio zay fa zao fotsiny tenomeko anareo matoa za afaka manadio anareo zay efa nadio hatramy voalohany vakitsika ny ten'Andriamanitra araka ny bokyny Jaona 15:3 Jaona 15:3 vakitsika amin'ny anaran'i Jehosoa efa madio raha toy ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo ny olona zay mahazo mivantana n'io teny Jehosoa io zany de trandria madio automatique izy rehefa mitondra n'io teny io ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambassadeur-ny Jehosoa zay efa nentina taminareo ary zay moa na tonga de olona nanenjika anazy satria hoe hafa ny any zatra nytoriko ary nanenjika daoly ny olona saingy tonga saina izy ankehitriny efa nahenony marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina tonga ny famonjenanao mahaiza mibebaka mahaiza manaton'Andriamanitra zany zay moa zany ny teny mazava taminareo zany satria zany Jehosoa zany no tena famelan-keloko aminareo de manatona azy am'izay zany ny tena mpamela heloko zany ary mpanafaka amin'ny fahotana asan'ny apôstôly disy asan'ny apôstôly 7:10 andiny valo amby telopolo ny vaketsika asan'ny apôstôly 15:38 zany vaketsika vetivetika aminaran'ny Jehosoa hoe zany ange nytoina famelan-keloko aminareo fa lay nitorian'ny olona taminareo tsy namela heloko izy sady tsy navitany zany vao miarinareo nampidiriny tao anatin'ny heloko atao miala atao dikan'izay asan'ny apôstôly 15:38 de mihetsoany Jehosoa am'izay minomboka androany de vonjeny ianao tena fitiavany zany azarina le fitiavany asan'ny apôstôly 15:38 ore izy zany 13:38 azafady indrindra 13:38 asan'ny apôstôly diso kely toko sy andinimeko teo fa 13:38 ny izy asan'ny apôstôly 13 de ny 38 am'izay zao ry zao ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany hitoriana ny famelan-keloko aminareo alefa nitoizana moa izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy sady hafa keloko ianao ny tsy mahay manota intsony inona zao no mbola insalasalanao manatona ny Jehosoa am'izay ianao zay fa de mirahasotsika otain'ny Jehosoa amarana ny fotoana zany am'izay fampianarana zay ataotsika ariva afaka aza sotra petsaka dadabala iavanany amin'ny teninao hitondra ny hatsarana sy ny fahasoavana rehetra le zao teny zao ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverinao any aminao ny tanjona am'izao teny zao dadamala iavao de ny olona hitodika ho any aminao ny olona voavonjy eo amin'ny alalan'ny Jehosoa zay nafoy ny ainy nandatsaka ny rany ho fanavotana n'ilay fanazy efa hovonjena hiverinao any aminao dadamala iava ho any aminao Jehosoa taio ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona satria nampianariko azy teto ny famarihana naseoko azy teto ny famarihana naseoko azy teto fa ny anaranao tena marina ary netso ny hebreo anao dany reo jiosy ireo tany aloha tany de iaiava ary zay anarana zay no nitondra ny famonjena satria rehefa notonoana anarana hoe Jehosoa de tena afaka ny fahotana tokoa zay niaraka taminy ary tena tsy nainanota intsony sotra petsaka dadamala iava voninahitra anao mandrakizay de mamali vavaka mamali antso aonao voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Jehosoa anao zany vavaka rehetra zany halleloia amen de mirahasotsika rehetra samy teny Jehosoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana manjaka an'izay veloma tompo